voalohany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny Matio 2 ka ny andininy 9 ka hatramin'ny 12 zay efa novonaky teo no andehaka antsika ny afatra ho antsika amin'izao Krismasy 24 izao. Raha ambara amin'ny teny tsotra zay aseho sy ambara ao anatin'izany andin-tsoatra masina vitsivitsy izany dia ny amin'ny toe-po sy ny toe-tsaina andraisana ny mpamonjy. Na ny toe-po sy ny toe-tsaina zay mety andraisan'ny olona an'ilay zaza teraka ho mpamonjy. Ny anjely rehefa niseho tamin'ny mpiandrondry dia nanambara fa mpamonjy le zaza hateraka anio. Zao ny voalaza. Aza matahotra fa indro milaza teny somafaly na vaovao mahafaly ho anareo dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanàna ny Davida dia Kristy Tompo. Ny toe-po, ny toe-tsaina nandraisan'ny olona an'izany Jesosy zay teraka ho mpamonjy olona rehetra no hitantsika eto amin'ity Matio 2 ny andininy 9 ka hatramin'ny 12 ity. Ny toe-po sy ny toe-tsaina voalohany dia izao: ho an'ireo olona zay mahafantatra tsara, mahalala tsara fa misy zany fahaterahan'ny mpamonjy zany fa tsy rototra ary tsy misy dikany aminy zany. Tsy hafa moa ireo raha ny eto amin'izay voalaza ny soatra masina fa ny mpanorandalàna sy ny lohan'ny mpisorona rehefa nanontaniana izy ireo dia hainy tsara mihitsy nanambara hoe tamin'ny Herôda: ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda dia tsy kely indrindra amin'ny andrian'ny Joda ianao tsy akory, fa avy aminao ny voany izay anankiray ho mpanapaka, izy no mpiandrin'ny Israely. Fa tsy rototra amin'izany izy ireo, tsy misy heviny ary tsy mitondra na inona taminy ny fahalalana, ny fahafantarana, fa teraka ny mpamonjy ho an'olona rehetra. Ny toe-po sy ny toe-tsaina faharoa dia ho an'izay te hafantatra, te halalany amin'izany mpamonjy izany kanefa dia te hamono azy. Toe-tsain'ny Herôdy zany zay rehefa nambara sy nanontaniany mago hoe aiza moa ilay zaza ho teraka ho mpanjaka ny Jesosy, tena motopototra fa ny tao an-tsainy dia ny hamono zany mpanjaka izany. Ny olona te handrava ny drafim-pamonjen'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy no toy izany: miseho mpivavaka nefa mandany herin'Andriamanitra ka manohitra ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Tanisantsika fotsiny ireo roa ireo satria tsy misy an'izany eto tsy etso zany olona roa zany na sokajin'olona roa zany. Fa zay hojerentsika bebe koa dia ny amin'ny toe-tsaina nanana ny maky zay inoko fa toe-tsaintsika, toe-potsika miseho sy hitantsika andingana telo mazava tsara zany toe-po nanana ny maky zany. Toe-po voalohany indrindra dia toe-po feno fifaliana. Amin'ny andininy 10 dia hitantsika ny hoe ary no nahita ny kitana izy dia naninona? Ny faly indrindra. Ny faly indrindra. Faly izy satria
no raisiny ho faneon'Andriamanitra ny fitiavana azy ireo ny fahitany nikitana nitarika azy ka nitondra azy teo mitoerana nisy ilay zaza teraka ho mpamonjy ny Josy. Ny fanontanian'izy ireo mantsy tamin'ny Herodany hoe aiza ilay zaza teraka ho mpanjaka ny Josy. Fa rehefa nahita nikitana teny Atsinanany zahay dia nanaradia azy. Tsarovy ry havana fa reto magy reto dia tsy Josy, ary ambara aza fa raha amin'ny fotoan'androny dia reny mpahita sy mpamatatra nikitana ireny, ary tsy ny olona rehetra akory no nahita nikitana fa izy ireo, ka faly indrindra izy ireo satria tanteraka ny amin'ny finoany fa ity kitana ity dia mitondra azy iaona amin'ilay mpanjaka, ilay mpanavitra, ilay mpamonjy izao tontolo izao. Ianao koa ry havana mifalihy fa tena fitiavan'Andriamanitra anao nahatonga anao nanaiky an' Jesosy ho Mesia. Tena fitiavan'Andriamanitra anao ny maha-kristianina anao ka ahafahanao mankalaza nahaterahan'ny mpamonjy. Paoly apôstôly dia amin'ny Galatiana 4 nivakitsika dia milaza fa raha mbola tsy mandova ny zanaka dia tsy hafa noho ny andevy ihany izy, ny mpitaiza azy mbola manapaka azy, fa rehefa tonga ny fotoan'andro izay ahatonga azy andray ny fahefana mahazanaka azy dia mpandova izy. Ary sika ry havana dia ambara fa zanak'Andriamanitra, mpandovan'Andriamanitra, ary zany ny fifaliana hateraky ny andro Krismasy, ka manana toe-po izay feno fifaliana. Tahaka ny nanandreto magy reto fa nataon'ny Tompo anana anjara, anana fitahiana amin'ny famonjeny ianao adio. Fa ny toe-tsaina sy ny fisainana faharoa nananany magy dia ny toe-po sy toe-tsaina feno fanajana. Fa rehefa tafiditra tao an-trano izy ka nahita ny zazakely sy Maria reniny dia niankohaka teo anatreny, niankohaka teo anatreny. Ny fiankofana ry havana dia tena fanekena ny mahampanjaka an'ity zazakely ity, zany hoe manam-pahefana amono na amelona. Zany mantsy no toetra ny mpanjaka tamin'ny fotoan'andro, ny mpanjaka no mamono na mamelona ny vahoakany, ka ny fiankofana dia fanekena andray ny fahavelomana zay atolotry ny ilay mpanjaka, ary fanajana feny fankatiavana. Dia avy na malala ny Satana rehefa nakafana an' Jesosy dia nampiseho azy ny hatsarany izao tontolo izao, ary nilaza taminy hoe raha meko akeko anatrehiko ianao dia omeko anao zao rehetra hitany masonao zao. Raha mahitsika moa no alaim-pana hoe ireo misy zavatra tsara sady tokana ihany no angatananao miankofa lasa anao reo. Fa Jesosy namaly hoe Andriamanitra rery ihany no iankofanao, Andriamanitra rery ihany no iankofanao, Andriamanitra rery ihany no anananao fankatoavana sy andraisanao ny fahavelomana feno. Ary zany natonga ny magy ny ankohaka fandraisana sy fanekena ny fahavelomana hateraky ny fiaonany amin'ilay zaza natao ho mpamonjy zao tontolo izao, na ny Mesia na ny Kristy, zay antony zao fotoana
ankalazantsika n'Andriamanitra zao. Dia avana malala aza manaiky ankohaka amin'ny Andriamanitra tsy izy ary dia nirehiko zao fiainana zao fa manetretena eo ambany tana maherin'Andriamanitra fa anandratra anao ho amoavo indrindra izy dia ny amazanaka anao ka andraisanao ny fitahiana sy ny fahasoavana lehibe zay fanambara teo fa ray amin'izany ny fifaliana, ray amin'izany ny fahatserovana fitahiana. Fa ny toe-po fahatelo nananany magy dia toe-po sy toe-tsaina zay nahafory. Eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo hitatsika dia nanolotra zavatra ho azy izy dia volamena sy zava-manitra ary miora. Zavatra sarobidy ireo ry havana kanefa ny fanolorany magy an'ireo ho an'i Jesoa dia tena fanehoana fahasambarana, fanehoana fiadanana. Fa ny soratra masina mantsy dia milaza ny hoe mahasambatra kokoa ny maninona manome. Ka ny olona manome dia ny olona zay mahatsiaro nandray fitahiana ka mahatsiaro nahazo fahasambarana. Ary ny fiankofana zay naseho teo amin'ony dia fanehoana enambara sy fahatanterahany tenin'ny anjely tamin'ny mpiandrondra zay tany atsisy ny tanàna ny hoe voninahitra ny amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra, fiankofana amin'Andriamanitra. Ary ilay fanomezana ataony magy dia fanehoana fa tanteraka amin'izao tontolo izao ilay tohany hoe fiadanana aiza ety ambony tany amin'ny olona zay maninona ankasitrahana. Reto fihetsiky ny magy hitantsika eto dia tena fahatanterahana zay nambara sy niteneniny anjely amin'ny olona zay tsy tafatoetra amin'ny tanàna fa any amin'ny an-tsana eo amin'ny asany ao anatiny izay fiandrandrana famonjena. Ry havana malala raha mandinika ny fiainantsika sy ny toe-javatra iainantsika amin'izao fotoana izao, asa raha ananantsika ny finoana fa nomen'Andriamanitra fitahiana manokana isika, fahasoavana manokana isika, fa nateo aza ny valana retina matoa isika afaka miona, afaka midera sy mamivoninahitran'Andriamanitra amin'izao Noely na Krismasy 24 izao dia tena fahatanterahana ilay nambarako tamin'ny mpiandrondro hoe voninahitra ny avy indrin'Andriamanitra ary ny fiadanana dia toetra aminao olona kasitrahana. Dia avana malala ny ray aman-drenitsika mpitandrina Josefa Ramambasoa zay filohan'ny FJKM dia nilaza an'izao zavatra izao ny hoe mahasahia mandrakariva manao zava-dehibe na manolotra zava-dehibe ho an'Andriamanitra ary mahatokia fa Andriamanitra anao zava-dehibe amin'ny fiainanao. Ary zany no nataony magy fa zay ambara ho zava-dehibe amin'ny tian'io ty nambarany Isaia 40:1-10 dia izao ny fanananao fahatahoran'Andriamanitra amin'izay ataona rehetra fa izany no ampitoetra ny fiadanana ety ambonin'ny tany. Rehefa eniky ny fahatahorana an' Jehova na Andriamanitra ny olona rehetra dia isy ny fandriampahalemana fa na ny zazakely aza dia ilalao miaraka amin'ny menarana ary na ny leona tanora aza dia hinana milolo, zany hoe tena isy ny fandriampahalemana, isy ny fiadanana rehefa matahotra an'Andriamanitra. Ary zany no zava-dehibe
takian'Andriamanitra amin'ny olona rehetra amin'izao andro krismasy 24 izao. Ry havana malala zao krismasy 24 izao ary ane ampitoetra ny fifaliana lehibe ho anao, zay fifaliana tsisy afaka anaisotra aminao satria niona na nahita na tafahoana tamin'Andriamanitra ianao. Zany mantsy no niteraka ny fifaliana tamin'ny maky ny fionany tamin'i Jesosy nateraka ho mpamory izao tontolo izao. Ty krismasy 24 ty ane ampitoetra ny fiainana be dia be ho anao satria ampahita fitianao Andriamanitra, satria feno fanajana sy fiankofana eo anatrehany ianao. Ity krismasy 24 ty ane ampitoetra ny fahasambarana ho anao satria zanak'Andriamanitra ianao ka manaraka ny rainao Andriamanitra zay manana ny fanahin'ny fahafozana satria ny rainao dia nanomeny zanan'ilay tokana ho azy zao tontolo izao. Ary zany no seho ny andro krismasy toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo izao toy izy nareo hoe nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho velatra meno azy fa hanana fiainana mandrakizay. Zany ro havana natsoina hoe Imanoela, na ny krismasy Andriamanitra amintsika, Andriamanitra mitoetra eo anivontsika ka voninahitra ny eo an'Andriamanitra ary fiadanana ho anao olona ankasitrahany. Amen.